Manolotra ny arahaba tompoko mivaratra azy mamaritra ny toetrany androntsika tanatin'ny 2 andro avy fa ia malefaka miandalana kosa izay makany amin'ny faran'ny herinandro. Mazava ho azy rehefa varatra aza izay dia azo orana ny any amin'iny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara iny miainga avy any amin'ny morontsiraka Sava hatrany Atsimo Atsinanana mety hipaka hatrany Taolagnaro. Andrahoana na anjombona amin'ny ankapobeny ho an'ny aloatra mangoro sy ny ilany atsinanan'ny afovoantany mety arahana herikerika manify aza moa izay indraindray. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao ihany koa dia misy an'ity tangoron-drahona ity ato avaratra atsinanan'ny Madagasikara. Raha ny antotan-kevitra voaray andro amin'ny maraina aloha dia saika ny hena ny herijika ivoarana izy io na izany na tsy izany azy dia raha maso akaiky foana ny mahakasika azy. Raha ny vinavina ihany koa dia tsy ahakasika antsika mivatana ity tangoron-drahona ity. Ny vinany toetry ny andro amin'ny rahampitsy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia azorana malefaka ny any amin'ny morontsiraka mifaritry Sava Ambatsoa Analanjorofo torak'izay ihany koa ny any Mahanoro Vadivavy Fitovinany Atsimo Atsinanana mety hipaka hatrany Taolagnaro. Andrahoana na anjombona amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra Atsinanana loatra mangoro ary ny ilany atsinanana ny afovoantany mety hisy moa ny herijika isina herikerika manify na orana malefaka indraindray. Ny faritra hafa kosa indrindra ho an'ny ilany andrefana sy any atsimo andrefan'ny Madagasikara dia ibalika be mihitsy ingaby masoandro. Raha ny tolakandro kosa indray dia hitoetrany ny orana somary miatoato any amin'ny faritra Sava Ambatsoa Analanjorofo Toamasina torak'izay ihany koa ny any Vatovavy Fitovinany Atsimo Atsinanana ary Taolagnaro. Andrahoana mety arahana herikerika manify eny foana ho an'ny faritra Atsinanana loatra mangoro ary ny ilany atsinanana ny afovoantany. Ny faritra hafa dia andrahoana vitsy na ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Ny vinany maripana indray saika manodidina eo amin'ny 13 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morontsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Mananka 5 na 9 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefany Madagasikara. Ny vinany toetry ny andro amin'ny zoma kosa indray ary dia mbola mivaratra azy hatrany aloha no maritra ny toetry ny androntsika. Arak'izany dia mety mbola ho hita taratra eny ihany ny orana somary miatoato any amin'ny faritra Sava Ambatsoa Analanjorofo Atsinanana mihitatra hatramin'ny Vatovavy Fitovinany Atsimo Atsinanana mety hipaka hatrany Taolagnaro. Andrahoana na andrahoana mitsitokotoko ho an'ny ilany atsinanana ny afovoantany mety arahana herikerika manify moa izay indraindray. Ny faritra hafa kosa dia ifandimby ao ndrahoana sy masoandro. Raha mahakasika ny maripana indray tsy dia misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 12 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, izany hoe mety hisy fiakarany kely izany ny maripana ambony indrindra ho an'ny faritra anatiny. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ary manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Tsy misy fiovana ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Boeny ary Betsiboka fa manodidina eo amin'ny 30 degré eo foana. Ny vinany toetry ny andro ny sabotsy ary namarana antsika sahady dia ia malefaka aloha ny varatra aza vokatr'izay indrindra dia ia maina ny akamaroany ny faritra maro eto Madagasikara na saika ibahan-toerana kokoa ingaby masoandro. Any amin'iny tendrony avaratra sy morontsiraka avaratra atsinanana iny ihany mety hisy orana malefaka indraindray. Ny vinany maripana indray dia manodidina eo amin'ny 10 degré maripana ambany indrindra mivakilakaratra, 20 na 17 degré kosa maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ny maripana ary manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré ho an'ny ilany andrefana. Any amin'ny faritra Betsiboka, Boeny ary Sofia kosa dia mananka eo amin'ny 30 na 30 degré hatrany no maripana ambony indrindra. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho manaraka indray. Veloma tompoko.